fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao. Ampifaliana indray no androsoko any anatin'ny tokantrano sy ny toerana izay misy atsika rehetra amin'izao ora sy fotoana izao. Tonoinko ho aminao sy ny fonenanao ary ny tokantranonao izay misy anao mihitsy ny fahasoavana avy amin'ny Jehovahandriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina izany. Ny tenako Matthieu kely ihany no mandroso ho any amin'izay toerana misy atsika dia manasa-pitiavana hiaraka amiko ianao ao anatin'ny minitra vitsivitsy hitondrako andinin-tsoratra masina sy fampianarana fohy dia fohy ho amintsika tsiraray avy. Iresaka makasika ny toetra sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra hatrany isika dia ndao mba hiaraka hianatra ary hianatra andeha araka an'izay mba lazain'ny Baiboly isika mianakavy. Fa afaka aloha isika melohany hitondrako izay fampianarana fohy izay. Tompo, misaotra betsaka anao ny zanakao amin'izao anio izao mbola afaka mitondra fampianarana eto. Fantatro fa afaka miasa ianao fahendrena ihany koa fa afahako mitondra sy mitarika ny tsiraray avy eo anatin'ny fampianarana. Miasa amin'ny herinao rehetra Jesosy. Aoka ianao fanahy masina no anendry ny lelako amin'ny fahendrena lalina hitondrako ny teny amin'ity fotoana ity amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Jerentsika ary ny tenin'Andriamanitra andinin-tsoratra masina moa zany izay hitantsika ato amin'ny bokin'ny Petera voalohany. Petera voalohany 3 dia ny 9 no raisiko. Petera voalohany 3 dia ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe fampirisihana mba hitondra tena marina sy hiaritra tahaka ny aretan'i Kristy. Fampirisihana mba hitondra tena marina sy hiaritra tahaka ny aretan'i Kristy. Mety mahita amin'ny alalan'ny vidéo ianao dia asaiko ampitiavana mihitsy raha ohatra amin'ny farany vidéo antsika ao anatin'ny YouTube izany na eto amin'ny fandarana eto amin'ny onjam-peo. Fampirisihana mba hitoetra mba hitondra tena marina sy hiaritra tahaka ny aretan'i Kristy. 5 no horaisiko dia ho velabelariko sy ho resahako kely amin'izao fotoana izao manao hoe tsy mamala ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany no ny antsoina anareo mba handova fitahiana. Averiko, tsy mamala ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany ny antsoina anareo mba handova fitahiana. Amen. Iresaka sika makasika an'ity toetra izay mafy indrindra ity no miala aminy. Mafy indrindra amin'ny olona anankiray ny tsy anatanteraka azy dia ny toetra mamala ratsy ny ratsy. Io toetra io mamala ratsy ny ratsy io dia pahazo ny zanak'olombelona, pahazo atsika zanak'olombelona. Tsy resaka makasika ny olona izay ataoko hoe miaina miaraka amin'ny Satana, miaina miaraka amin'ny Satana.
satria ny olona miaina miaraka amin'ny devolona miaraka amin'ny satana dia ny mamaly ratsy ny ratsy no tiany. Zay ny satana zay, mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Zany hoe mamaly rehefa misy manaratsy dia mba manaratsy. Zay le fanaratsiana ny fanaratsiana. Zay voalaza amin'ny Baiboly. Sarotra amintsika zanak'olombelona ary sarotra amintsika zanak'Andriamanitra ihany koa ary ny mandefitra manoloana ny mpanao ratsy ianao. Mandefitra manoloana ny mpanao ratsy. Mafy amintsika io. Ary tena hoe marary any anatin'ny fotsika kristianina io. Ny tsy mivavaka olona tsy manompo an'Andriamanitra aloha zany tsy ho resahako. Misy ihany ny olona tsy manompo an'Andriamanitra fa sady tsy manao pacte amin'ny satana no tsy mandeha am-piangonana fa manana ny fahendrena ao anaty. Fa hitodika amintsika kristianina rehetra eto, mitodika amintsika mpivavaka, mitodika amintsika mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy, zay maheno ity fampianarana sy mahita ity video ity. Tena sarotra amintsika zany hoe tsy hamaly ny olona nanao ratsy atsika zany. Sarotra. Tena mafy amin'ny tsiraray avy zany. Fa betsaka tsika no mivavaka, betsaka tsika manompo an'Andriamanitra, maro tsika makany am-piangonana, maro tsika mandray fanasan'ny tompo, maro tsika ny olom-baositra, maro tsika mpitoro teny, maro tsika mpitarika fotoana, maro tsika mpanao délivrance, maro tsika no miaina ao anatin'ny andraikitra ao anatin'ny fiangonana. Rehefa saramba be ana fiangonana le resako eto. Samy manana ny toerany. Betsaka tsika mety diakona ny sasany, sasany mety diakona, sasany mety pasteur, sasany mety mopera, sasany mety masher, sasany mety prophète, sasany mety tsy haiko zay toerana misy atsika, évangéliste, mety apôstôly, sasany mety vita batisa, sasany mety tsy vita batisa. Fa anisan'ny zavatra tena mafy amintsika zany hoe mandefitra manoloana ny mpanao ratsy atsika zany. Manoloana ny mpanao ratsy atsika. Fa ny maiky ao an-tsaitsika, ao am-potsika ny akamaroantsika dia zao: mamaly ny ratsy ny ratsy, mamaly ratsy ny ratsy. Nefany a mpianatry ny tompo, mpanaradia ny tompo, kristianina, olom-baositra, mpendraikitra, mpitondra fivavahana, isika mianakavy. Raha ny toetra zay nanana ny tompo dia nampianatra Jesosy Kristy hoe mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo, izay manenjika anareo. Mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Fa ny hevitra avy amin'ny satana kosa dia zao hoe valio ratsy zay manisy ratsy anao, valio ratsy zay manisy ratsy anao. Zay ny hevitry ny devoly. Inona moa mahatonga ny satana mampirisika ny olona hamaly ratsy zay nanao ratsy taminy, mba hahatonga ny korotana sy ny ady tsy hisian'ny filaminana eo amin'ny tany, eo amin'ny firenena, eo amin'ny fiangonana, ao anatina gropy. Rehefa mamaly ratsy ny ratsy ianao, raha misy olona manao ratsy ianao dia valianao ratsy ihany koa, dia ny dikan'izay mpanao ratsy ihany koa ianao. Tadidio zany, mpanao ratsy ihany koa ianao.
io no ohatrany hoe karazana velam-pandrika na zana-tsopika na tonga hoe zavatra provoquer ny satana amina mpivavaka anankiray ny tsy ahatonga saina azy hoe tsy tokony hamaly ny ratsy nataon'iny olona iny fa amin'ny fotoana za mamaly ny ratsy nataon'iny zany ary hoe ratsy azontsika le hoe ratsy nanao ratsy anao izy de raha amaly ratsy azy ihany koa ianao nefa antsika mpivavaka de midiky zany fa manao ratsy tsika nefa antsika zanak'Andriamanitra tsika nefa tsy zanak'le ratsy tsy zanak'lay ratsy isika fa zanaky ny mazava zanak'Andriamanitra lay tsara mpanao ny tsara zany ny Andriamanitra ivavahantsika zany ny tompotompoitsika de eo no tsy takatry ny sain'ny mpivavaka ny akamarony tsy takatry ny sain'ny pastera ny akamarony tsy takatry ny sain'ny mpitondra fivavahana ny akamarony tsy takatry ny sain'ny olona ao anatin'ny fiangonana ny akamarony le hoe rehefa manao ratsy ahy de asiko ratsy ihany koa de tadidio tsara fa raha manao ratsy anao ny olona ka manao ratsy azy ihany koa ianao manisy ratsy azy de ny dikan'izay lasa manota ianao satria ratsy ny nataony de mamaly ratsy ianao ny dikan'izay nanao faharatsiana ianao eo no mahatonga ny baiboly mandrara antsika mihitsy hoe aza mamaly ratsy ny ratsy aza mamaly ratsy ny ratsy satria amin'ny fotoana mamaly ny ratsy ianao de lasa manota lasa manao ratsy nefany ny fanan'Andriamanitra de tsy tompony zany tsy tia ny fanan'Andriamanitra ianao manao ratsy olona enina de ny olona nanisy ratsy anao azy asara takatrao le zavatra tian'ny baiboly apita sy tiako apita aza mamaly ratsy ny ratsy efa ratsy ny nataony ianao de amaly ratsy azy ihany koa ianao dikan'izay miara ratsy nareo tsy hoe akory hoe le mandefitra no inony ty le mandefitra no zava-dehibe fa mahatonga an'Andriamanitra mandrara atsika na mahatonga ny tompo mandrara atsika na mahatonga ny baiboly mampianatra atsika aza mamaly ratsy ny ratsy isika zanaky ny tsara zanaky lay fahatsarana zanaky ny mazava de raha manao ratsy ny mpanao ratsy atsika sika de midikan'izay lasa manota lasa mananao foana raha ataoko ohatra zany hoe le mamaly ratsy ny ratsy meko ohatra be akaitsika raha nangalatra ny telefonanao zany le olona de anao mpivavaka de amaly azy ianao amin'ny ratsy nataony de angalarinao koa ny telefona de jereo tsara izy efa mpangalatra zay le ratsy nataony de amin'ny fotoana ianao amaly ratsy azy ihany koa nangalatra telefoniko iny de valiko ratsy ihany koa de ndeha alainao koa ny telefona ndika zay mpangalatra ihany koa ianao io no mahatonga amin'ny baiboly mandrara atsika tsy hamaly ratsy ny ratsy io mahatonga amin'ny baiboly mampianatra atsika mihitsy hoe tandremo mamaly ratsy ny ratsy raha ny fotoana zany nisy namely totondry ianao vaky ny orinao de niteteraha de amely an'iny olona iny namely totondry anao koa ianao de valiko ny anaka rehefa nanao ratsy anahy nitifitra totondry anahy de ho asiko de nitifitra totondry an'le olona ianao de latsaka ihany koa ny rahany de ny dikan'izay samy nandatsa-drana reo de nanota ihany ianao nefa ny zanak'Andriamanitra baiboly anefa miteny zay mandatsaka raha mandatsaka aina dikan'izay namono olona baiboly efa miteny fa aza mamono olona io nge maharatsy be ale mamaly ratsy ny ratsy de ozy ianao de andefitra foana ve zany zay apôstôly tsy mahafaty tsisy tombony ho an'ny olona mpamaly ratsy ny ratsy mihitsy ao anatin'ny baiboly eo na de kely aza tsisy tombony fa ny olona nandefitra daholy no tazana fa nisandratra ao anatin'ny baiboly ny olona nandefitra raha ny fotoana zany nangalam-pinana nataoko hoe nangalary ny hafany ataontsika tsotra be ohatra hoe lokanao nangalary ny rahalahinao tao an-trano ty ianao valiko iny rapitso fifananao ratsy anahy izy zay satria nangalatra ny lokanao nanao ratsy anao zany le rahalahinao nefa tsy mivavaka
na le ravavinao na le anabavinao na le anadanao tsy mivavaka nangalary ny lokanao hena ny lokanareo de nangalariny hoaniny le lokanao tozany hoe rapitso andrasakendro-toany fahavaliako iny de tadidio tsara fa rehefa nalainao ihany koa le an'le rahalahnao na ny an'le namanao zay naka n'ilay anao maly dia nama mimpangalatra ianao dikan'izay manao ratsy ihany ianao nefa antsika kristianina zanak'Andriamanitra mpivavaka de eo no tsy mapety ny zavatra atao hoe rehefa manao ratsy ianao ny olona de amaly ratsy azy ianao de lasa miara-manota aminy ianao lasa miara-manota aminy de mandrara amin'ny baiboly ary mampianatra amin'ny baiboly hoe aza mamaly ratsy ny ratsy mafy be io a mafy be ny miaina am'izany hoe tsy amaly ratsy ny nanao ratsy anao ianao tena farany tsy zakandra zanak'olombelona mafy be nefa amin'ny baiboly a tena mandrara antsika mihitsy aza manao an'izany aza mamaly an'ireny ratsy ataon'ny hafa reny aminao zany mandrara antsika amin'ny baiboly ny olona tsy mamaly ratsy ny ratsy a reny ny olona zay tena hoe ao anatiny ny fahendrena ao anatiny ny fahalemem-panahy zay nanana an' Jesosy malemy fanahy ny olona tsy mamaly ratsy ny ratsy ny olona manana toe-panahy le hoe malemy fanahy zay olona zay ihany mahavita tsy mamaly ratsy ny ratsy ny olona manana ny toetra ny fahalemem-panahy io fa raha vao tsy ananantsika zay ny osotry ny fahalemem-panahy izay a dia ny amaly ihany ny ataontsika ny amono ihany ny ataontsika rehefa nanisy a de ho asiako rehefa mipetaka anahy de ho petahako rehefa nanao an'izao anahy de ataoko koa nefa ny baiboly hoe fampirisina mba hitondra tena marina zany hoe anisan'ny fitondran-tena marina zay voalaza ny baiboly ny tsy mamaly ratsy ny ratsy ny tsy mamaly ratsy ny ratsy de fitondran-tena tena marina sy akasitrahan'Andriamanitra fampirisina mba hitondra tena marina anisan'ny fitondran-tena tena izy a ny tsy amalinao ny olona nanao ratsy anao tsy ny tsy mijangajanga ihany ny fitondran-tena marina tsy ny tsy mandainga ihany ny fitondran-tena marina tsy ny aza mamono olona ihany ny fitondran-tena marina tsy ny mamonjy sabata ihany ny fitondran-tena marina tsy ny hoe manaja ray aman-dreny ihany ny fitondran-tena marina fa anisan'ny fitondran-tena marina sy akasitrahan'ny tompo dia ny tsy mamaly ny ratsy tsy mamaly ratsy ny ratsy faharoa de mampianatra izy na fanaratsiana ny fanaratsiana raha mbola eto ambonin'ity tany ty ianao de tsy maintsy misy foana ny atao hoe mpanaratsy na mbola mialeto aza ny fanahinao mandra-pahatonganao any an-danitra de eny amin'ny abakabaka lalana makeny de misy ny devoly manaratsy anao rehefa hoetiny ny anjely ianao a ho any an-danitra de mandra-pahatonganao amin'ny toerana zay tokony ety a misy toerana ny satana eo ambony eo de mandalo amin'ny lalana io ianao ny devoly de sady mepanganao izy manaratsy anao hoe iny ve de mba olom-bovonjy iny angeka zao ny toetrany iny angeka ohatran'izao rehefa mandeha mivavaka iny angeka ohatr'izao ny toe-pony iny angeny ohatr'izao mbola tadidio hoe mialeto aza amin'ny fanahinao a alohany atongavanao any an-danitra mandra-pahatonganao any eny an-dalana eny mandeha eny mbola misy devoly manaratsy anao sy mepanganao ka indrindraka eto ambonin'ny tany na fanaratsiana ozy amin'ny baiboly aza mamaly ratsy ny ratsy ozy izy na ny fanaratsiana zany hoe isika zanak'Andriamanitra de ampianariny tompo ampianariny tenin'Andriamanitra tsy amaly ratsy ny ratsy ary tsy amaly ny fanaratsiana amin'ny fanaratsiana satria tovy amin'ny mpanaratsy ihany ianao raha mamaly ny fanaratsiana ataon'ny hafa betsaka sika tsy mahazaka an'io
aratsiany olona de mba manaratsy an'le olona ihany koa. Ianona hony ohatr'izao aminao, ozy ianona hoe zaozao ony ianao ianona de amelo koa ianao avy eo ka izy koa raka mba zaozaosy koa nge iny ny toetrany, zaozao nge ny fiainan'iny, zaozao nge ny fitondrantenan'iny, zaozao hitanao tsy mahatsiaro teny itsony isika hoe kristianina. Tsy tadiditsika tsony zany hoe isika nge ka olona nateraka indray tao anatin'ny batisy. Fa vao maheno fanaratsiana de manaratsy, maheno fanaratsiana de manaratsy, de mifanaratsy de tadidio tsara fa ny ambadiky ny fifampanaratsiana dia korotana sy ady, tsy filaminana. Ary inona ny tsy milamina voalohany amin'ny fifanaratsiana io? Ny fonao, ny fotsika. Ny fotsika amin'ny voadona voalohany raha vao resaka fifanaratsiana ny resaka. Any marary, ny olona tsy mazaka aratsiana no mamaly mifanaratsiana amin'ny fanaratsiana. Noho tsara le teniko de sainso dinio. Ny olona tsy mazaka aratsiana de tsy maintsy mamaly mifanaratsiana amin'ny fanaratsiana. Tadidio zany. Fa ny olona mazaka aratsiana dia mona tahaka ny ondry eo anatrehan'ny mpanety azy ozy ny baiboly. Ny tompo raha nezahana anaratsiana sy nataony inina de ozy tahaka ny ondry vavy zay mona eo anatrehan'ny mpanety azy izy. Tsy namaly ny fanaratsiana Jesosy, na de naratsiany olona ary. Jereo tsara nge nisy fotoana ny tompo naratsiany fariseo sy sadiseo hoe i Belzeboba lohan'ny demonia no amoahan le io ny devoly. Jesosy ve tonga de niteny hoe nareko ara Lucifera be mihitsy no amoahanareo satanaoko. Nareo koa raha zao fa jereo tsara fozy izy hoe raha i Belzeboba lohan'ny demonia no amoako demonia ozy izy de ny anareo kosa mba iza. Zay de tadidio tsara. Ao anatin'ny fifanaratsiana de korotana ny betsaka ao. Korotana ny betsaka ao. Tsy misy filaminana ao. Inona ny tsy milamina voalohany ao anatin'izany? Ny fonao. Ny fonao, ny toe-potsika, ny fotsika no tsy milamina voalohany ao anatin'ny fifanaratsiana. Mialatsiny amin'le fiteny fa sarotsarotra kely manonona azy. Ny fotsika ny tsy milamina voalohany anatin'ny fifanaratsiana. De mbola veriko foana hoe ny olona mamaly ny fanaratsiana de olona tsy mazaka aratsiana. Fa ny olona mazaka aratsiana mangina, manoloana ny fanaratsiana ataon'ny hafa azy. Ny olona mazaka aratsiana ny manana toe-po milamina. Manana toe-po milamina. Ny olona mazaka aratsiana sy raha resaka fanaratsiana moa zany de fanalambaraka zay. Zany hoe ny olona mazaka fanalambaraka manana toe-po mendrika an'Andriamanitra. Eo amin'ny fifanaratsiana io de ohatrany hoe te hamaly zany foana ianao. Te hamaly zany foana ianao. Amin'ny fotoana ianao misy manaratsy ka te hanaratsy azy de te hanamary teny ianao fa vrai ianao. Ny olona tsy mazaka fanaratsiana de olona mpanamary tena. Mahitsy le fampianarana. Olona mpanamary tena, ny olona tsy mazaka aratsiana. Fa ny olona tsy mpanamary tena dia tsy mamaly izy na aratsiana azy, fa mandinika izy ary ny fanaratsiana zay hoetiny hafa tao aminy de hoetiny andiniany tenany hoe inona ny tsy mety, de inona ny tokony hovaiko, aiza ny tokony ho lalako, inona zany ny tokony ho famindrako.
raha izany ny fanaratsiana ataon'ny olona anahy. Mandiny tena izy fa tsy mamaly ny fanaratsiana zay ataon'ny mpanaratsy. Ny fanaratsiana zay ataon'ny olona aminao dia raiso ho fangalana lesona hoe inona zany a no tokony point faible koa, na inona ny zavatra tokony ahitsiko a, inona ny tokony alehako a, ahoana ny tokony amindrako indray zany, raha izany ny zavatra ataon'reto mpanaratsy areto. Fa ny fotoana ianao mamaly ny fanaratsiana de te hanamary teny ianao zany hoe enao marina, enao marina. Ary ny fifanaratsiana de tsy mampisy fitsarana ihany koa, na ao am-piangonana, na ao an-tranonareo, na eny amin'ny fiarahamonina. Mba antaniko ary tsika rehefa nisy olona mifanaratsy, moa tsy ady mivokatra zany, ady avaiza nefa ny ady avy amin'ny satana, avy amin'ny satana ny ady fa tsy avy amin'Andriamanitra. Korotana avy amin'ny satana. Raha vao mifanaratsy mamaly ny ray de mamaly ny mifanaratsy de tadidio tsara fa tsisy filaminana mihitsy ao, fa mila ozy ny tenin'ny Ntaolo zay hoe ny vitsy mikitrana irery, fa rehefa mangina ny vy anankiray na ikitrakitrany ao ary ty vy anankiray ty, miala maina fotsiny io, mangina ho azy io de ohatran'ny tony tsy nisy le zavatra rehetrarehetra. Manoloana ny savorovoro rehetrarehetra misy eo amin'ny fiainana, na eto amin'izao tontolo zao a, na eo amin'ny firenena, ny tena olona lehibe, ny tena grand de mangina ao anatin'ny fotoana anaratsian'ny olona azy. Mangina ao anatin'ny fotoana anaratsian'ny olona azy, zany ny tena grand zany. Tsy mamaly ao anatin'ny fotoana misy olona miady aminy, na misy olona manisy ratsy azy, de tsy mamaly izy fa mangina, mipetraka, mandefitra. Zany ny tena grand, ary zany toetran'izany olona zany lay tadiavin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho asandratra, tian'Andriamanitra ho asandratra. Ny toetran'izany mpivavaka zany, toetran'izany mpanompon'Andriamanitra zany le ilaina sy tadiavina. Aiza eto amin'ity zao tontolo zao ty misy an'izany anefa tsisy. Fa samy misekoseko daholo ny mpivavaka, misekoseko daholo, indrindra vao misy kely andraikitra kely de efa mampiseho bokotra, mampiseho bokotra, mampitera bokotra, mampitera taimby ozy ny sasany zay. De tadidio nefa fa mandra-pahoviana zany tsika mianakavy iainao anatin'izany. Fa tadiavin'ny Baiboly zany toetran'izany olo zany hoe ao anatin'ny olona manao ratsy azy de tsy mamaly an'ilay olona manao ratsy anao ianao. Olona manaratsy anao tsy valianao ny fanaratsiany. Zany toetran'izany olona zany tadiavin'i Jesosy, zany toetra zany ny karohan'ny Tompo amintsika. Indrindra isika milaza manana ny fahamarinana, isika mijoro ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, de zany toetra zany karohana fatratra amin'izao vanim-potoana farany zao. Aiza no ahitana olona manana an'izany toetra zany? Fa tsisy. Fa betsaka ny eto amin'ity zao tontolo zao ty, betsaka ny mpivavaka ny mana ratsy ny nanao ratsy azy. Rehefa nana ratsy azy de mba haratsiny, mamaly ratsy ny ratsy. Zany daholo ny toetratsika io iaho. Tsy manavatena fa miaraka ao tsika mianakavy. Fa natao mba hampianatra fotsiny aho hoe raha lasiana bavy malala,
zavatra tadiavin'ny tenin'Andriamanitra, zavatra tadiavin'i Jesosy ange zany toetra zany e. Zavatra tadiavin'Andriamanitra ange zany toetra zany e. Fa tsy ny avintsika le izy ankehitriny. Ataontsika mban-javatra zany toetra zany hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy zany amin'izao fotoana zao. Fa lasa mipetraka daholo ny ambom-po hoe rehefa mamely dia asiko. Kapany sofiko avy dia kapaiko koa ny akaviany. Nanitsana ny nifiko dia ahitsako koa ny nifiny. Lasa any ny toe-potsika amin'izao vanim-potoana faran'izao. Fa tsy tadiditsika intsony lay toe-po sy toe-panaraka an'Andriamanitra, lay toe-traraka an'Andriamanitra, lay toe-panaraka an'Andriamanitra zay nampianarin' Jesosy ary ny mpianatra sy ny apôstôly dia mbola mampianatra ihany koa hoe aza mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Toetra tadiavin'ny Baiboly amin'izao vaninandro faran'izao zany. Ao anatin'ny fotoana misy korotana sy ady ohatr'izao mihitsy, aiza zany isika kristianina zanak'Andriamanitra aneo an'io toetra io. Aneo an'io toetra io. Firy amintsika mba tonga sainany amin'izany? Firy amintsika? Fotoa adinontsika lay izy. Satria miala lay atao hoe fahalemem-panahy ao anatintsika. Satria miariary ny asan'ny nofo. Mbola ampianariko eto hoe miariary ny asan'ny nofo. Asan'iza moa zany io fanaratsiana fararatsiana io, mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana fararatsiana io natao hoe asan'ny nofo, fa tsy asan'ny fanan'Andriamanitra. Toa adinontsika zany rehetrarehetra zany. Fa varintsika ny amin'ny fombafomba mpivavahana sisa, varintsika ny amin'ny resaka andraikitra sisa, varintsika ny amin'ny resaka fanompona to izy sisa, nefa ny toe-panaraka an'Andriamanitra lavintsika, tsy ao anatintsika. Anka isika ihany mitondra fahambaraka ho an'ny anaran'i Jesosy. Tia merina ny maro ary tia ampitodika ny saitsika mianakavy zay ao amin'ny tompo. Ilaina ny tsy mamaly ratsy ny ratsy. Ilaina ny tsy mamaly ratsy ny ratsy. Ilaina ny tsy mamaly ny fanaratsiana ny fararatsiana. Fa ilaina ny atao hoe fahalemem-panahy, fanginana, fanetretena. Raha tsy hanana fanetretena ianao raha tsy hanana fahalemem-panahy ianao dia tsy havita zany mihitsy. Tsy hamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fararatsiana. Ivavaka isika isotra ny tompo. Voninahitra ho anao Jesosy akasitraka anao misaotra ny amin'ny fahendrena, ny fahalalahana sy ny fahazavana. Natolotro ny fanahinao tamin'ny alalan'ny teny, ny fanairana ny tsiraray avy nandritra izay minitra fohy dia fohy izay. Voninahitra anio anao ary aoka mba amoa avy zato eny ny fampianarana zay ndrenesin'ny reto olona reto androany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Zanak'Andriamanitra velona. Amen. Mankasitraka anao ny tenako dia mirary soa anao tanteraka. Ny mpanompon'ny Kristy ary mpanomponao ihany koa madio kely niaraka taminao atao anatin'izay rehetrarehetra izay dia raha mila numéro téléphone ianao dia ao anatin'ny générique ho antsika zay manaraka ny fandarana amin'ny radio dia ho antsika rehetrarehetra zay manaraka vidéo amin'ny YouTube kosa dia efa eo ambany eo ny laharan-tarobia ahafahanao mahazo ny tenako. Mirary soa antsika rehetra dia tahian'Andriamanitra. Veloma tompoko. Fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Zao no natoko voalohany 9:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao.